ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Endry Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao dia mbola manana izao tompontsoa izao. Tonga eto amin'ity toerana ity, hanolotra izao fotoam-pivavahana izao mba ho voninahitry ny anaranao ary dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray ny tsy famindreanay, koa hamasino izahay Ray Malalo ary manatre izao fotoana izao, ka ny zavatra rehetra izay ho ataonao eto dia ho anitra kasitrahany eo anoloan'ny seza fiandriananao. Dia amin'ny anaranao rery Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ary izao no angatahako dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Tompo Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen.
zao tsika dia hiaraka anao vavaka mandoalika. Andriamanitro misaotra anao zay fa mbola afaka mangataka famelan-keloka mivony varavaran'ny fahasoavana. Diovy amin'ny rano Kristy ny fahotanay tsirairay avy eto. Diovy amin'ny rano koa ny fahotan'ireo manaraka amin'ny internet, ary ankehitriny ny anaranay rehetrareto dia hosoratanao ao amin'ny bokin'ny fiainana. Ny anaran'izay manaraka amin'ny internet koa dia hosoratanao amin'ny bokin'ny fiainana, ka ho tanteraka aminay tokoa ilay voalaza hoe eo namiko any amin'ny paradisy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mbola raisiko fifaliana ho ahy androany a, ny mijoro eto anoloanareo, misolotena ny zahay atao amin'ny sampana gestion chrétienne de la vie. Indreto zany zahay ny ao amin'ny sampana gestion chrétienne de la vie, ao anatin'izany loha olonanay dia ny mpiara-miasa rehetra ao amin'izany sampana izany. Raisiko fifaliana ihany koa ny manolotra raba manokana ho antsika tsirairay avy. Ingane ity sabata ity mba ho sabata feno fifaliana, sabata feno fitahiana, ary ahafahantsika miala sasatra ao amin'i Jesosy. Amen. Tsy adino ihany koa ny miaraba antsika izay manaraka rehetra any amin'ny internet ihany, faly izahay mifampizara nyity fotoam-pivavahana ity miaraka aminareo. Tsy adino ihany koa raha misy olona sambany vao tonga mandalo nitsidika anay androany, manasa azy ireo mba hitsangana. Misy ve tompoko? Eny ary. Mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Ay azafady. Afaka miteny anarana ve azafady indrindra? Mamy. Faly mandray amin'ny mamy izahay. Engane ianao hita fifaliana sy fahafinaretana miaraka amin'i Jesosy, miaraka aminay amin'ity sabata ity. Misy fanomezana kely atolotry fiangonana ho anao. Eny ary, hiaraka hisangana isika, ho tohizantsika ny fiderana an'Andriamanitra. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, nous arrivons au moment des dîmes et des offrandes. Donc, il y a le premier passage pour les dîmes et les offrandes et le deuxième passage pour le projet de construction de l'Église. Vous pouvez vous asseoir.
iaraka vavaka isika. Andriamanitra, ranay eo misaotra anao izay fa mbola afaka nanolotra ny fanatitra sy ampahafolony ho anao. Da io izay mba hiezaka ho mpitantana mahatoky amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony ho anao. Ka mba handray fitahiana, ary satria nandray fitahiana izay dia misaotra sy midera ny anaranao. Da io ireo fanatitra rehetra ireo mba handeha araka ny tokony ho izy, avita be amin'ny asanao. Mitondra mbavaka manokana izay amin'izao fotoana izao ho an'ny ray aman-dreny Rivo sy Osiana izay tondra teny eto androany. Mangataka ny fanahinao masina izay mba ampiteny azy ireo. Aoka mba teny avy any aminao no ampitainy aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Eo am-pitsanganana ihany dia manasa antsika handray ny baibolitsika ka hijery ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany manomboka amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika amby folo. Petera faharoa toko voalohany manomboka amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika amby folo. Rehefa hita izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo, rehefa hafa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna. Koa noho izany dia manaova ny zotom-po rehetra kosa ianareo. Ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toam-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toekom-panahy araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavana ireo ny rahalahy dia ny fitiavana ny olona rehetra.
fa raha nananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy nanana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra sady manadino no nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoa kokoa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho amin'ny fanjakana mandrakizay an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez, prêtez l'oreille, il y a des choses à vous dire. Ouvrez, ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Qui me parle et me fortifie, c'est lui ma source de joie. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Chantons, chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Il y a tous les enfants devant. Chantons la joie. Bonjour tout le monde et bonjour les enfants. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Beaucoup ont été malades, mais j'espère que vous allez guérir bientôt. Alors, je vais vous raconter une histoire. D'abord, j'ai une question. Qui a du talent parmi les enfants? Tous les enfants ont du talent, n'est-ce pas? T'as du talent, Nissou? T'as pas de talent? Non? Mais si, t'en as un. T'as du talent, Luc, c'est quoi ton talent? Dessiner. C'est très bien dessiner. Eh bien, figurez-vous que tous les enfants ont du talent. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pierre, un petit garçon de 12 ans qui avait un talent. Il était musicien. Il jouait de la harpe. Qui ne sait pas ce que c'est la harpe? Tout le monde sait ce que c'est une harpe. Donc Pierre, c'était un petit garçon de 12 ans qui avait du talent et qui jouait de la harpe. Depuis ses 4 ans, il connaissait, il savait faire de la harpe, comme ça. Donc il allait à l'école de musique, au conservatoire, tous les jours. Et tous les ans, le conservatoire participe à un concours national. Vous savez, c'est quoi un concours national? C'est un concours très important. Donc le conservatoire est invité à participer à un concours national. Et il y a 3 représentants qui doivent représenter le conservatoire de Pierre. Donc cette année, Pierre avait 12 ans. Le concours était réservé aux enfants plus de 11 ans. Donc il pouvait participer ou pas? Oui, il pouvait participer. Il avait 12 ans. C'était pour les plus de 11 ans. Oui, après. Et Pierre, il pouvait participer. Sauf qu'il fallait remplir quelques critères pour participer à ce concours. Il fallait déjà bien connaître son solfège, il faut bien lire les partitions, bien connaître son morceau, il fallait bien suivre le tempo, le rythme, et tout ça, il fallait beaucoup de pratique. Et Pierre, il avait un peu peur. Son objectif, son but, c'était de gagner ce concours, pas seulement de participer au concours. Donc il dit à sa maman, « Mais maman, c'est beaucoup tout ça, j'ai vraiment trop peur. » Mais sa maman lui dit, « Mais Pierre, Dieu, il t'a déjà donné le talent de musicien. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de pratiquer pour devenir encore meilleur. » Et donc, Pierre pratiqua tous les jours. Au début, c'était difficile pour lui parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer tous les jours. C'était un peu fatigant après l'école. Mais au bout d'un moment, c'est devenu une bonne habitude. Donc, il s'entraînait, il lisait les partitions, il allait au cours de solfège. Et le soir, où les professeurs allaient annoncer les prénoms des personnes qui allaient participer au concours. Il y avait Nathan, Émilie et Pierre. Il était trop content, il y avait son nom.
Donc il s'est dit, bon, voilà, j'ai atteint mon premier objectif, c'était de participer au concours, de représenter mon école. Mais maintenant, il faut que je gagne ce concours. C'est mon but ultime. Donc, il a fait quoi? Il a encore plus travaillé. Il ne s'est pas plaint, il s'est entraîné, il a fait beaucoup de pratiques. Il a fait des exercices. Et le jour du concours, il était prêt. C'était à son tour. Et là, il s'est dit, bon, maintenant, je vais avoir foi en Dieu. J'ai bien pratiqué. Dieu m'a donné du talent et j'y vais. Il est passé. Quelques minutes après, les jurys ont délibéré. Quelques heures, il attendait, il était impatient. Et là, on s'est dit, mais attendez, mais le jury, là, il est trop long. Qu'est-ce qui se passe? Le jury a dit, bon, on a un peu hésité entre deux personnes, mais on a vu que Pierre était meilleur, donc Pierre a gagné le concours national de musique. Il était trop content. Est-ce que, à votre place, est-ce que vous seriez content? Enfin, à sa place, est-ce que vous seriez content? Il était trop content, il a bien travaillé. Et nous aussi, si on a un but dans la vie, il faut bien travailler, il faut toujours s'exercer, pratiquer, ne pas avoir peur. Et nous, notre but dans la vie de maintenant, c'est d'aller au ciel. Et Dieu, il nous a déjà donné quelques bons trucs, par exemple la gentillesse, par exemple la patience. Et il faut travailler tout ça tous les jours, il faut pratiquer, il faut appliquer pour qu'on devienne encore de plus en plus gentil. Et notre objectif, c'était quoi? Briller de mon mieux. Oui, ça c'est l'objectif du Tison, mais notre objectif, c'est aller au ciel. Donc, si on pratique toujours, au début, c'est un peu difficile. Mais si on continue à pratiquer et à s'exercer, on pourra aller au ciel et représenter les enfants de Dieu sur la terre. Voilà, merci d'avoir écouté. Mbola amin'ny fifaliana no manolorako atsika tsiraray avy ny fiarabana. Misaotra an'Andriamanitra isika satria noho ny fahasoavany sy ny fitiavany dia mbola omeny ny teniny isika ho vatsim-panahy etsika mitety izao fiainana izao. Ary marina tokoa fa efa navita dingana lehibe isika rehefa niala tao amin'ny fiainantsika talohan'ny nahafantarantsika an' Jesosy Kristy. Rehefa nandray an' Jesosy Kristy isika dia nahazo ny famonjena. Dingana iray izy zany, kanefa fantaro fa dingana hafa indray ny miazona izany hatramin'ny farany. Asa isika raha mba tonga ao an-tsaitsika zany tsy indraindray hoe hoaiza moa za ty. Rehefa mianjady amin'ny tena ny fahalemena dia hoy isika hoe tosala amin'ny alavitra ihany zany le famonjena zany. Tosala amin'ny alavitra le tanjona ny tenenin'ny Osianina teo dia ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary marina tokoa fa tsy hoe rehefa nahazo ny famonjena ianao dia voazonao hatrambo zay ny famonjena iny. Sauvé un jour dia tandremo fa pas sauvé toujours. Mampitandrina sy manaitra Matio ao amin'ny filazantsara ny 7:20 ny 9:17 manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany ozy izy no vonjena. Hevery tsara zay. Zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misy zavatra tsy maintsy be dia be ho resenao zany ao. Zay ianao vao tonga hatrany amin'ny farany. Ary tsy maintsy mahazo fandresena betsaka ianao. Hitantsika ny fampianarana amin'ny sary anohatra amin'ny ireo virjiny 10. Dia hitantsika fa ny virjiny 5
dia tsy nahazo ny famonjena. Hitantsika koa ny sarany ohatra ao amin'ny Matio 7:9-10 zay manao hoe ny faranozy izy dia ho tonga voalohany ary ny voalohany dia tonga ho farany. Saintsainy raha lasana bavy zany teny izany. Kanefa dia sotran'Andriamanitra isika fa ao amin'ny andalan-teny zay nivakina tamintsika teo dia mametoky sy mampahery Andriamanitra fa efa nomeny ny zavatra rehetra ilaina zany ampitoetra tsika sy ampiorina ny fiainam-pinoatsika mba hiazona tsika an'io famonjena io hatramin'ny farany. Manasa tsika amerina amaky izany teny izany. Meny mety ho lavalava kanefa tsara ny mamerina azy indray ao an-tsaina mba voazona tsara ny tontolo-kevitra. Petera 2:1-7 ka hatramin'ny 11. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no natanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa hafa nandositra ny falotona eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ko noho izany dia manaova zay zontom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, amin'ny fahatanjahan-tsaina dia fahalalana, amin'ny fahalalànareo dia fahonoana-po, ary amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany sady anananareo betsaka dia tsy avelany izany ho malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra sady manadinina nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazoto kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidiananareo fa raha manao zao ny zavatra izany ianareo dia ho tamin'ny fotoana tsy ho tamin'ny fotoana akory mandrakizay fa itoy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Zany teny lavabe zany dia azontsika isotomana hevin-dehibe anankitelo. Ny hevitra voalohany dia omentsika ny lazaintsika hoe Andriamanitra dia nanome noho ny fahasoavany izay ilaintsika zany mba atonga antsika iorina, atonga antsika aharitra. Fizarana faharoa, rehefa miaina ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia miova ny toetratsika. Tsy le toetratsika taloha tsony zany no toetratsika fa toetra hafa. Ary ny fizarana fahatelo farany dia izany fiovan-toetra sy ny fampiaratsika ny zavatra nomen'Andriamanitra zany no antoka hidirantsika any amin'ny fanjakany. Jerevantsika ary ny fizarana voalohany. Andriamanitra dia efa name ny zavatra rehetra ilaina mba hatonga atsika hiazona sy hiorina ny finoana. Ao amin'ny fiarabana nataony ny apôstôly Petera dia mampahatsiahy amin'ny andininy voalohany le toko sy andininy vakina teo zany. Hoy izy hoe ny pistiliny rehefa miarahaba izy dia miantefa amin'ireo zay nahazo izy finoana sarobidy tahaka ny azy sy
ireo apôstôly diso ny tokosin'ny amin'ny écran fahazarana fa Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo dia manasatsika anaraka izany teny ambarako zany amin'ny andininy voalohany tsy piany mazava tsara fa ireo zay efa nahazo finoana saribitaka ny azy sy ireo apôstôly no ivantanany ity epistily hosoratany ity zany ireo zay efa nandray ny famonjena araka ny nambarantsika teo ireo zay efa nateraka indray hoy isika ka tsara zany ny manamarika fa rehefa nampahafantariny Jesosy Kristy atsika ny antson'Andriamanitra mba hiverenana aminy noho ny fitiavany sy ny famindram-pony dia nanaikitsika hiova fomba fiainana anana fomba fiainana vaovao fiainam-pahamarinana fiainam-pinoana ary fiainam-panahy ary hitondra ny tenantsika amin'ny firaketam-po amin'Andriamanitra zay zany le ambaran'ny apôstôly Petera eo amin'ny andininy fahatelo hoe nomenatsika omeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra io fiaina io zany io fiaina mba vahoa dia nomen'Andriamanitra atsika ary nanaiky izany isika ny hery noho ny Petera no nanomezany atsika izany mba atonga izany fiaina mba vaovao zany ho zava-misy eo amin'ny fiainatsika tsy fampianarana izy ty tsy asa fitoriana izy ty fa azadino ery amin'ny fiarabana olona efa nateraka indray no ivantana nyity taratasy ity izao sy anao zay efa nanaiky any Kristy zany ka maneo zany ny voninahitra Andriamanitra sy ny fahatsarany izany satria manome ny fiainana izy ary koa mbola mampitao ny mpino koa mba hatratrarana ny tanjona dia ny fanantenana ny ainy amin'ny fiainana mandrakizay amafisy ny Petera fa ny fibanjinana ny fiainana mandrakizay dia manentana ny mpino andresy ny filan'ny nofo ka mba atonga atsika zany ho piray fomba amin'Andriamanitra zay raha fitinina reo andininy fahatelo sy fahaefatra amin'io andalateny zay ny vakina tamitsika teo io fa mialohan'ny anoizana dia mipetraka amitsika ny fanontaniana hoe tsara zany fanehoana ny teny fikasan'Andriamanitra zany fampaherezana izany fa inona tokoa ary moa zany reo zavatra nomeny mba tratrara tsika an'ireo tanjona zay ny faretany ho aisy ho anao dia tsy inona izany fa araka ny voalaza ery amin'ny altara dia nomenatsika no fiainana mandrakizay Jaona toko 10 ka ny andininy 7 sy ny 9 hoy ny vaky ny teny ny ondriko miaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy ary zao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako zany ny zavatra ataon'Andriamanitra mba atratrara tsika nio tanjona zay ny faritany io raha ohatra isika ka mahalala ny Jesosy Kristy zany manana fiombona po amin'ny isan'andro dia fataro tsara fa tsy misy ozy izy andrombaka andrombaka anao eo amin'ny tanany fantatritsika fa ny fanahy masina dia isany zavatra omen'Andriamanitra atsika koa mba hanometsika hery azahoantsika manaraka azy zany no vakina zany ao amin'ny Jaona toko 10 ny andininy 5 dia toko sy andininy fatatsika loatra
zay manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka am' Jesosy Kristy zany a, Jesosy Kristy efa lasa niakatra any an-danitra, tsy afaka nisaraka am' Jesosy Kristy tsika fa nomeny atsika ny fanahiny a, anentana atsika, nome hery atsika, ahafahatsika manaraka ny Jesosy Kristy. Nomeny atsika ny teniny ao am' Jaona 9:7. Jaona 9:7. Hoy ny vaky ny teny. Zay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka ny finoanao, raha ohatra ka ny fahasoavana zay nyraisinao dia ny famonjena zay nylazainao fa nyraisinao avy amin'Andriamanitra dia fantaro tsara fa miaino ny teniny ianao. Tao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no nampahafantarany atsika zany fiainana mandrak'izay zany, zany tanjona zay omeny atsika izany. Ary ny fahaefatra dia ny fahasoavany. Fahasoavan'Andriamanitra dia fantatritsika amin'ny hoe tombontsoa zay tsy mendrika atsika. Amin'ny teny frantsay dia hoe faveur immérité. Haitsika tsara izay famaritana izay, saingy azadino fa lafiny anankiray amin'ny famaritana ny fahasoavana izay. Fa hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nisoratany ho an'ny Titosy. Titosy 2:2, ny andiny hatramin'ny 12. Titosy 2:2, ny andiny 12 sy ny 12. Hoy ny vaky ny teny. Efa miseho izy ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra. Zay ilay ndraisantsika ny famonjena izay. Mampianatra atsika zany fahasoavan'Andriamanitra izany, anda izay toe-panatsy araka an'Andriamanitra sy filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao isika. Zany hoe ty fahasoavany ty zany a dia hoe nameny famonjena nefa azadiny koa fa mameatsika ny hery koa izy io a, andavatsika izay filana rehetra ka mety mitondra atsika mivaona amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mbola mafisin'ny Petera moa zany ao amin'ny 2:2, ny andininy amin'ny Petera 2 2 ka ny andininy 2, zay manao hoe ampitomboana ao aminareo aneo izy ny fahasoavany sy ny fiadana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe fahasoavana hitombo ao amiko sy ao aminao zany a, dia zavatra miditra antsehatra amin'ny fiainanao sanandro, miasa sanandro, iarahanao mandeha amin'ny fanahy sanandro mba hitombony zany fahasoavana zany a, ary ho hita taratra koa zany a, ho zava-misy zany a eo amin'ny fiainanao. Ka raha izany ary no zavatra ampananten'Andriamanitra, raha izany no omen'Andriamanitra atsika mba atonga atsika hitoetra sy iorina mafy ao amin'ny fiainam-pinoatsika, dia manontany teny isika hoe rehefa mandray zany fahasoavana izany ve isika, rehefa nanaiky isika iaina io fiainam-baovao ao amin'ny Kristy zay entanireo zavatra efa nomeny atsika, dia ampiova ny toetratsika izany. Zany no mbola nohizan'ny Petera an'ity epistily zay nisoratany ity. Ho raisitsika ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 amin'ilay teny zay no vakina teo. Koa noho izany izy dia manaova zay zontom-po rehetra kosa ianareo ao amin'ny finoanareo, dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, amin'ny fahalalànareo dia fahonona-po,
amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitiavana an-drahalahy ary amin'ny fitiavana an-drahalahy dia ny fitiavana ny olona rehetra. Zany hoe raha mitoetra sy miorina tsara ny finoantsika ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy sady tompontsika dia anova tanteraka ny toetsika izy ary anana fiovam-po tokoa tsika homendrika izany fiainam-baovao izany. Andriamanitra irery ihany anefa amin'ny alalan'ny fanahy masina no anatanteraka izany. Eny fa na dia mampirisika aza i Petera ka manao hoe tsy maintsy manao zontom-po rehetra isika, ny 15 io. Tsy maintsy manao zontom-po rehetra isika, zany hoe manasa antsika i Petera mba hananatsika fanirina marina hitombo. Hitombo amin'izany finoana izany. Sahala amin'ny olona nateraka raha ara-batana dia mitombo, ary efa nateraka ara-panahy isika dia tsy maintsy mitombo koa ara-panahy. Ny maty ihany no tsy mitombo intsony na ny marary. Fa raha mbola manana fahasalamana tsika ara-panahy, miorina ny fiainam-ponoantsika dia tsy maintsy mitombo ny fiainam-ponoantsika. Kanefa ny anjara andraikitritsika dia ny faniriana ihany. Ny zavatra tsy iritsika dia fataro tsara fa tsy ananan'Andriamanitra hery mihitsy anerena tsika. Manaja ny fahalalany tsika Andriamanitra, manaja n'izay hoe safidy malalaka tsika izay ny voizina imbetsaka izay ao amin'ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra. Zay zany no anjara tsika. Rehefa ananatsika ara ilay faniriana dia ahoana fivoarany ity finoana zay nananatsika tany am-piandohana ity. Hoy izy ao amin'ny finoanareo izy dia maneho fahatanjahan-tsaina. Fahatanjahan-tsaina zany dia toetra fanehoana finiavana ijoro. Zay natao hoe fahatanjahan-tsaina. Misy aneny olona raha vao misedra fitsapana na fakapanahy dia milavolefina avy hatrany. Mety misy tolona kely ihany ao dia tsy miantehitra amin'ilay fanahy masina fa miantehitra amin'ny hery ary dia tsy mijoro amin'ilay finoana. Fa ty fahatanjahan-tsaina zay vokatry ny finoana ity, zay toetra vokatry ny finoanao dia finiavanao ijoro io. Zany hoe tsy lavolefina manoloana ny fitsapana, manoloana ny fakapanahy. Maro izay tsy maintsy sedrain'ny mpino. Satana ne dia mikatsaka hatrany ny andavo atsika. Ka Jesosy Kristy aza moa dia nalainy fanahy. Kanefa dia tsotra ny fitaovana zay nampiasan'i Jesosy Kristy mba handreseny ny fakapanahy dia ny teniny. Mila zany isika rehefa misedra fitsapana sy fakapanahy dia mahatsiaro avy hatrany fa Kristy ania dia eo vonona miara-mitolona amiko andresy zany fankapanahy izany. Amin'ny fahatanjahan-tsaina dia fahalalana hoy ny apôstôly Petera. Efa nambara teo ara fa ny fiombonana kaiky amin'Andriamanitra sy Kristy entan'ny fanahy masina no ahafahantsika miroso hatrany mba tsy ho lavo. Raha tsy zany dia ny herintsika, ny fahendrentsika no hianteheratsika. Ny fahalalana mantsy dia misy lafiny roa izy io.
fahafantarana ara-tsaina mamaky baiboly angesika dia ay zay zany ntian'le baiboly ambara dia akatona na lay baiboly dia adino de manana fahalalana ara-tsaina koa isika fa ny lafiny anankiray amin'ny atao hoe fahalalana dia zay fiombona-po amin'ny Kristy sy Andriamanitra zay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka rehefa tanjahan-tsainao zany mitarika anao anamafy ny afantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny teniny ary dia ianteheranao amin'ny fanahy masina ny iaina ny teny zay vao avy ny anaranao ao amin'ny fahalalana ireo izy dia fahononam-po maro ny toko sy andininy zay amvoy an'ity hoe fahononam-po ty ao anatin'ny soratra masina ohatra fotsiny ao amin'ny Titosy toko faharoa le Titosy teo ihany Titosy toko faharoa ny andinin'ny faharoa Titosy toko faharoa andinin'ny faharoa anaro ny lehilahy zokiolona mba halala honiny amin'ny sotro maontina ahafetena ny pino dia mahony tena zany na amin'ny finanana na amin'ny fisotroana na amin'ny fitafiana na amin'ny fisarian'ny firantirantiana io zany dia natiako arabaky teny hoe ny attrait du luxe asareo le malaza azy zany hoe fisarian'ny firantirantiana tena ilaina ny fanetanana amin'ny fahonona tena amin'izao taonjato raiky amin'ny 20 izao indrindra aty amin'ity tany mandroso ity zay anjakan'ny fiarahamonina mivoy hatrany ataontsika hoe consommation sy ny gaspillage hitantsika tsara angamba amin'ny télévision ny zavatra entana potehiny Amazon fantatsika tsara la hoe Amazon le commerce en ligne manana fehi-potoana izy amin'ny entana zay amidiny ary rehefa tsy lafo anatin'iny fotoana iny dia potehana aleo potehana tsy zay mitady hevitra hoe sao dia mba misy any amin'ny firenena mahantra any mila nytony io mety tsy fadison'ny Amazon satria maro ny orinasa zany zay manakina ny entany amin'ny Amazon marotany azy toy izy Amazon rehefa tsy lafo elaela dia miantso an'le orinasa izy tsy lafo ty entanao ty ka raha verina any aminao ty zao ny sarany fitanterana mandeha makany ny safidy anankiray dia hopotehany io dia rehefa manao ny kajikajy ny orinasa zay tompon'ny letana dia hoe alao ara potehana zay zany no principany io Amazon io dia maro ny zavatra fahitatsika moa hoe zavatra potehana aty amin'ity tany mandroso ity eto amin'ity fiarahamonina ataontsika hoe fiarahamoniny consommation ity ka fahonona tena zany amin'ny zavatra viditsika dia afantaro tsara mihitsy fa any atokantrano any koa isika dia mety manao gaspillage tsy fantatritsika tsony ny zavatra viditsika fa hiboka ny frigidaire ka mahaiza mahony tena na eo amin'ny fividiananao ny zavatra minonao ny frigidaire anao toy izay anary efa avy eo amin'ny fahonona tenanao dia faharetana moa zany dia tsy maintsy akinatsika amin'Andriamanitra mba hitary an'Andriamanitra ny fotsika ka anapaharetantsika miandry ny fiavian'ny Kristy efa nambara tery amin'ny fampidirana teo fa le fiaretana hiazona n'ilay famonjena dia tsy zavatra moramora ho atsika kanefa zay maharitra ihany no vonjena hoy Jesosy Kristy teo zany ary no fampaherezan'ny apôstôly Paoly ao amin'ireo rahalahy tany Tesalonika toko fahatelo Tesalonika faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy
Tesalonika faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy. Hoy ny vaky ny teny, ary ny tompo anie anitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'ny Kristy. Zany io faharetan'ny Kristy io zany dia tiany antsiana ny fontsika, tsy voajanahary eo amintsika ange zany hoe faharetany zany. Tsika angamba dia mahafantatra izany hoe aharitra, manana zavatra tiana ho azo isika dia aharitra. Amin'izao fotoana izao moa zany sahalan'ny hoe tonga ny solde, misy ny maro ny entana any amin'ny mangazay any, na zavatra dia mbola tsy ilaina loatra ara fa hoe inona nga dia aloha ibanjinana ny saison ho avy. Saison ho avy io zany ny vera manaraka, tsy viditsony amin'ny herintaona. Dia hoy zany hoe mba zava-dehibe ve ny amoahana vola amin'izao fotoana izao hoe hividianana entana anaovana amin'ny herintaona. Le tsy fananana faharetana zany zavatra zany, ary zay le tsy fananana faharetana izay dia mety ho zandriko nge manisika antsika, manentana antsika raha tsy aharitra ao amin'ny fiainam-pinoantsika hoe ela be zany Kristy zany, roviana ihany le fiverenana. Mila faharetana zay maharitra no hovonjena. Ary amin'ny faharetana dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Toe-panahy araka an'Andriamanitra moa dia efa nambara tery ambony tery fa araka ny dikateny ondronany izy io dia firaketam-po amin'Andriamanitra. Ary amin'ny dikateny katolika dia ambarany hoe fitiavana vavaka. Zany hoe fitiavana zany ifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Zay no hevitry ny atao hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra na piété amin'ny teny frantsay. Ny apôstôly Paoly amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Timoty, epistily voalohany toko fahaefatra ka ny andinin'ny fahafito. Epistily voalohany toko fahaefatra ka ny andinin'ny fahafito dia milaza amin'ny Timoty fa tokony hizatra tena amin'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Zany hoe mila izarina ny tenantsika hivavaka, mivavaha lalandava, fa ilaitsika ny manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly, aoka ianao tsy raharaha zay angano manazimba fivavahana sady tsy misy fotony, manazara tena amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mahasoa amin'ny zavatra rehetra izany satria mampanantena fiainana ankehitriny na amin'ny ho avy. Zany ary ny fampaherezana omen'ny apôstôly Paoly antsika ny amin'ity toe-panahy araka an'Andriamanitra ity, ary mampitandrina koa izy ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo ka ny andinin'ny fahadimy, izay efa fantatsika loatra fa ty amin'ny andro fary ianao izy dia maro ny manana ny toe-panahy, endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, kanefa ozy izy mandany heriny. Toe-panahy araka an'Andriamanitra feno fiatsaram-bela tsy mitondra inon'inona. Mampitandrina amin'izany ny apôstôly Paoly. Amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny rahalahy. Mpirahalahy ara-pinoana isika rehetra zay nanaiky an'i Kristy. Hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny voalohany. Epistily soratany Jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Zay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Toe-panahy araka an'Andriamanitra zany dia miantarika ny mpino aneo fitiavana tsy misy fiatsaram-balatsy koa ny amin'ny piray finoana aminy. Amafisin'i Jesosy Kristy aza fa famantarana voalohany
eo anatrehany zao tontolo zao ny mahampianany ny fifankatiavana eo amin'ny prala fizarantsarany jauna 7 ny 5 manambara izany fijoroana vavolombelona eo an'lohan'izao tontolo zao mba ahoana tokoa izy ny zao tontolo zao hoe aony zany zareo ao amin'io fiangonana eo tsisy atao afa-tsy mifamakoleo ao mifanaratsy mifampialona mifanoto ao anatin'io valy io ao ny fanaratsiana ny tsy fitovikevitra dia miafara foana amin'ny fifandirana ny adila ny fitsitokotokona dia azotsika ambara mihitsy fa manala baraka ny anaran'Andriamanitra izany fomba fihetsika izany raha manana ny toetra no tany saina teo ireo isika ny toetra rehetra any ambony zany kanefa isika tsy manana fitiavana any rahalahy dia fataro fa fietsaram-bela tsy daholo azy zavatra rehetra tany ambony tany toe-panaraka an'Andriamanitra ny faharetana ny fahonona-po ny fahatanjahan-tsaina reo toetra fito mantsy izy ireo tsy misy azo sarahany reo so tsika dia mihevitra hoe za kosa aloha manana fahatanjahan-tsaina fa le fitiavana ny rahalahy aloha bon hita eo iny amin'ny manaraka tsy misy hita eo amin'ny manaraka mihitsy fa reo toetra fito reo dia tsy maintsy anananao ireo no anehoanao ny fitombony ny fanahinao ny finoanao hoe le finoana zay nomenanao tany am-piandohana le finoana sarobidy tahaka ny an'ny Petera tahaka ny an'ny Paoly dia tsy maintsy mitombo hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Tesalonisiana 2:7 mialatsina fa tsy io ngamba le toko sy andininy fa ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Tesaloniana dia tsy haiko izy ny tsy saotra an'Andriamanitra fa refantadaza any amin'ny manodidina any ny finoanareo sy ny fifankatiavana eo aminareo zay mahafantatra n'izay toko sy andininy zay dia afaka mamea mba ho azoniny ireo zay ta hiazona azy lay finoana zany dia tsy maintsy hita koa eo amin'ny fifankatiavana satria nylay rehetra mety hoe tsy fifankahazahoana teo aloha dia efa noreseny reo zavatra zay nomen'Andriamanitra atsika azahoana mandresy izany efa nomeny ny herin'Andriamanitra atsika zay ilaina rehetra ka atonga atsika afaka androso hatrany hitombo hatrany amin'ny fiainam-ponoana mba hanana fiainana foana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy dia mazava ho azy ny farany fa fitiavan'ny rahalahy ozy izy dia fitiavana ny olona rehetra tsy mahagagy izany Andriamanitra dia fitiavana tian'Andriamanitra ny olona rehetra na ny manaraka azy na tsy ny manaraka azy mandrotsaka ny mampiposaka amin'ny masoandro izy io izy amin'ny marina sy ny tsy marina ary toy zao izy izy nitiavany ny zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana fitiavana n'izao tontolo zao dia nomeny an'i Jesosy Kristy zay le fitiavana zay nanomezana an'i Jesosy Kristy zay dia ao ny andray zay fanomezana izay ao tsy andrayany zay fanomezana izay fa tsy any am-piandohana akory Jesosy Kristy dia efa miteny ianao tsy ao anatin'izay fanatitra ny tenany ataon'ny Kristy zay atolotra ho an'ny rehetra izay ka tsy mahagaga ara fa
ireo le finoanao tery am-piandohana dia ny tanjona faratapony dia ny fitiavany. Manasantsika isaintsainareo endrika 5 isehon'ny fitiavana ao amin'ny Kortianina voalohany 7:10. Tsy miteny amaky an'izay tsika. Raha ozy tsika ahoana tokoa moa zany ny anehoana zany fitiavana zany dia ny Kortianina voalohany 7:10 dia mitanisa endrika samihafa isehony zany fitiavana izany. Ka aoka ry isika hiezaka amin'izany fananarana izany hoy ny apôstôly Petera, ireo ny anana izany toetra izany. Satria raha tsy maniry izany ianao dia fahalalana indray zao tenin'ny toriana zao, fahalalana anankiray indray zay mameno ny sainao. Ary raha irinao zany dia hisy vokany tokoa eo amin'ny fiainanao. Ka tonga amin'ny fizarana fahatelo farany zany ary sika dia ny Petera 2 zany toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny 11. Tsy vakitsika ny teny fa eo ambany masonareo ny toko 9. Ireo toetra ireo zany no maneho ny finoana atao hoe finoana velona. Dingana hitombona amin'ny fahamasinana ireo ka tanteraka ao am-pino amin'ny alalan'ny fanahy masina zay avelany hitoetra ao aminy. Azadino zay fanahy masina avelanao hitoetra ao aminao no atateraka ireo toetra 7 reo ao aminao. Ireo toetra ireo dia manentana antsika hanana fahasotoana hiasa sy hanompo an'Andriamanitra. Rehefa ohatra tsika ka malaina ny anao ny asa fanompoana dia manontany tena hoe asa ho aniza moa zany ty ataoko ty, ho an'ny fiangonana sa ho an'Andriamanitra. Rehefa aloha nisy fampisarana ny fiangonana sy Andriamanitra sahala amin'izay dia sahala ny manambara avy hatrany fa tsy fiangonan'Andriamanitra le fiangonana misy ianao. Fatary hoe inona ny antonao anaovana an'le asa fanompoana. Aza mijery zavatra hafa akoatra izay isika. Eo amin'ny fahasotoana zany hiasa hanompo an'Andriamanitra sy hanatanteraka ampavitriana ny iraka izay nankininy taminao dia izay no vokatr'ireo toetra ireo. Misy tokoa nge ny olona tsy vonina ny asa mihitsy hoy tsika moa hoe ny ombony indray mandry moa tsy indray mifoka. Ao ny ombo sasany ombo vavy be ronono matory fotsiny nataony, ao ny ombo lahy sasany tsisy ataony efa tsy ny manoto. Le manoto zany tsisy ataony hoe mitsikerana ataony ao am-piangonana, zay le hoe manoto fa tsy ny manana fahavitriana hiasa ho an'Andriamanitra, manana faharetana nefa Andriamanitra. Ka ny anjarantsika dia misarika ireo zay mbola hoe anirina mba aniry ireo toetra ireo, mba hitoetra tsara amin'ireo fiainam-pinoana ireo. Ary izany ihany koa no ny antsony sy ny fidianany antsika mba ho voaro, tsy ho lavo ny teny sy tsy ania sy. Fa manana ny toetra ireo tsika, manana fahavitriana hanao ny asa fanompoana ary mijoro koa tsika tsy ho lavo. Fa raha tsy ao aminao zany ozy izy dia toa jamba, tsy majery lavitra hoy Petera. Ka nanadiovana azy tamin'ny fahotany tany aloha ara hoy izy dia adininy. Dia te anontany aho hoe mbola misy matadidy ny daty exacta ny batisany ve? Zay azo ambara sy azo ilazana tokoa fa tam'izay no ny antsonanao, tam'izay ianao no nateraka indray. Sao dia adininao izay ny antsonanao zay, fa raha ohatra adininao dia tsy olana. Sahala amina efa zokinjokony dia tsy ao ntsony ny fidadidiana, mila diadavana kely anaty baiboly ny sertifika aloha. Fantatro fotsiny hoe volana mely izy 1,750 Ka
avy amin'ny finoana dia indro ara efa saina isika atazana ile fanjakana tsy ho voaozongozona mandrakizay. Io fiainana mandrakizay io no tanjona. Zay ny antony azonantsika ny famonjena zay nondraisitsika teny am-piandohana, zay mety nampahakivy itsika hoe mba ho tonga hatrany amin'ny farany ihany ve za. Eny raha lasana bavy fa nomen'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anao zay rehetra ilainao, atratraranao izany. Tsy misy zavatra hafa tokony hanentana anao afa-tsy ny fiainana mandrakizay. Tsy miteny hoe ny fiainan'ny tany adonoa tanteraka. Satria na manana fiainana ara-panahy ianao dia aza adino fa mbola misy koa ny zavatra ilain'ny nofonao. Tsy hoe naona zany tena ambary dia hoe fiainana ara-nofo zany fa aloha tsy hinana androany. Betsaka ny zavatra ara-nofo zany zay ilainao. Tsy maintsy miasa anao tsy maintsy manao asa fidedavana anao. Fa ny tanjonao dia tsy ny fahombiazana amin'ny fiainan'ny tany. Aza adino tsara fa mampanadino an'Andriamanitra nge io fikatsahana hatrany ny fahombiazana ny fiainan'ny tany io. Tokony zavatra netana anao dia ny fiainana mandrakizay. Zay no tokony ho motivation anao. Raha tsy miozongozonao aminao izay motivation zay dia hijoronao, hitoetranao, hiorina tsara ianao ao amin'ny finoanao. Ambarany apôstôly Petera fa avy amin'ny finoana io zay miseho amin'ireo toetra rehetrarehetra zay nitanisaintsika teo zany, zay nampiasaintsika ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika no atazanantsika ilay fanjakana tsy ho voaozongozona mandrakizay. Eto ara dia sana milaza mihitsy zany ny Petera fa ny fananana ireo no manokatra ho antsika ny fiainana mandrakizay dia lasa nametraka mpanontaniana tamin'ny nanomana ty fitoroteny ity. Moa tokoa ve voavontsitsika amin'ny hoe fahatsaran'ny toetratsika fa tsy amin'ny finoantsika nefa nampianarina antsika foana fa amin'ny finoana nazahoana ny famonjena. Eny raha lasana bavy, fiainan'ny olona voavonjy ireo ny tanosaina teo ireo nandray ny famonjena finoky izany ndraisiko tamin'ny finoana zany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary ny manam-pirofo ny finoko fa noraisiko izany famonjena izany dia ny fitombon'ireo toetra ireo ato amiko. Zany hoe ilay finoana ihany no mamonjy ahy fa tsy ny fahatsara-toetrako. Kanefa aza adino tsy fanananao an'ireo toetra ireo dia manontany tena vao azoko hatramin'ny farany ve ny famonjena zay nomena. Andriamanitra ny amaly atsika ary ampahery atsika fa efa nomeny atsika izay ilaitsika mba ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany. Amen. Andriamanitra rainay be fitiavana indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teninao.
misaotranao izay Andriamanitra fa mbola nampahatsihivinao anay mandrakariva fa noho ny fahasoavana izay ampitomboinao aty anatinay no ahatanteraka ireo toetra mendrika amin'ny fanomponanao. Andriamanitra mangataka aminao izay mba hanomezanao anay aty anatinay tsirairay avy ny faniriana hanana izany toetra izany. Menao anay ane ny etaentam-po satria raha tsy manana izany faniriana izany izay dia tsy ho tanteraka aminay izany. Koa dia ampitoera ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina izany faniriana izany mba ahazoanay mahazo an'izany toetra izany hitomboanay amin'ny fahasoavana ary ahazoanay manana ny sotom-po ahatanterahanay ny asanao ary izany toetra izay omenao anay izany ane mba hitombo mandrakariva ty anatinay amin'ny alalan'ny finoanay ka hahatonga anay tsirairay avy reto tsy ho diso anjara amin'ny fiverenanao Jesosy Kristy rehefa ho avy tsy ela eny amin'ny rahony lanitra ianao. Dia nitoy ny fotoana rehetra amin'ity sabata ity dia apetraka eo ampelantananao mandrakariva. Misaotra raha eo. Amen. Izao ny teny avelan'Andriamanitra ho antsika aorian'ny nandraisana izany fandetanana izany. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Iara-mipetraka tsika araka nefa nilazaina tamin'ny fanambarana teo dia anio tsika no hitsapa alahelo ny anabavy ery sy ny fianakaviana.